Noho ny fiara-miasa ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny PNUD ary ny programme national Barefoot College dia tokantrano ambanivohitra miisa 150 ao Nosy no hisitraka fampananana jiro. Tokantrano ambanivohitra miisa 150 ao Nosy no hisitraka fanampiana sy fampananana jiro noho ny fiara-miasa ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny PNUD sy ny programme national Barefoot College. Mitetina 720 sy 700 sy 8 alina sy 10 sy 50 sy 300 tapitrisa ariary no natontsana ny tetikasa fahazavana sy fampananana jiro any tokantrano ambanivohitra eto Madagasikara ka nisantaran'izany Nosy sy Ambatolampy. Ny asarotana ara-geografika dia nanasatra ny fanatanterana ny fananaovana sarotra kanefa tsy natao sakana zay zavatra zay ary tsy niraviravin-tanana koa ianareo fa itentarainareo ny hetaheta ponina koa isaorako manokana ianareo. Vehivavy ao amin'ny Fokontany, Antafondro sy Ampasipoy, préfecture Nosy sy faritra Idiana sy Ambatomany district ny Ambatolampy faritra Vakinakaratra no niofana tany tsy afajavina Ambatolampy nandritra ny 5 volana. Rehefa vita ny fiofanana dia lasa ingénieur solaire izy ireo ary izy ireo ihany no mandrafitra fitaovana ka lasa mamoaka hazavana sy herinaratra amin'ny tetikasa fampananana jiro amin'ny tokantrano ka nampahafantarina ihany koa ireo efatra miravavy nanaraka fiofanana sy nanao fampisehoana zavatra mamiarana atanjy naneo ny fankasitrahany ireo amin'ny sitraka ny tetikasa. Tegna ravoravo zay ary misy ohatra koa ny zay nametra ny fitaovana fa indrindrandrindra ny fianarana satria raha tsy nianatra zay tsy nahay karakory marina atao ampiasa raha ty zay zay tsy nieritreritry koa mbo ahay satria tegna zanaka ambanivolo zay andiatrika zay ny formation zay nefa ndraiky vognona natao zay natagny agnatin'ny 10 volana tsisy raha ke azonay volagniny hoe ke zay nampijan'izay tagny na fampianarana na ary sakafo na tany andriana tegna voakarakara tsara zay tagny tegna falifaly ravoravo ary misaotra betsaka. Tanjona amin'ny taona 34 ny tokantrano 3 alina sy 9 hetsy ambanivohitra no hisitraka ny herinaratra sy hazavana ary amoaka ireo vehivavy ingénieur 470 sy 700 manerana Nosy mba hanana ny olona rehetra fari-pianana mety ho an'ny tokantrano sy vehivavy lasa tompona andraikitra amin'ny fampandrosoana fotsiny ary mandray an-tanana ny hoavy ny taranaka faramandimby ao anatin'ny fiarahamonina misy azy.